De manolotra ny araba feno antsika indray tompolasy sy tompovavy manaraka ity fandarina zany malaza vokariny fahita lavitra MBST. Androantsika dia hiresaka ny tontolo ara-politika manokana. Miazakazaka ny zava-misy eto amin'ny firenena ary tsy mba miazakazaka any amin'ny fahatsarany ho an'ny fitondram-panjakana fa miazakazaka any amin'ny lafiny faharatsiana sy fanapotehana raha ny taratry ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ampiana misy tsika hiresaka ny amin'ny hoe fanjakana izay misetrasetra ary mananganady aman'olona no misy eto Madagasikara ankehitriny. Miverina fa izany ve ny demokrasia na fahalalahana tian'ny fanjakana ampiarina ka ny manery, manidy ary manetsika ireo ratsana rehetrarehetra izay eo ambany fifehezana mba ahafahany manatratra ny tanjona politika ka tsy hatonga ny vondrona rehetra sy ireo ankolafy na sampana na sehatra tsy hetsika intsony ka hanohitra izany fitondram-panjakana izany. De lany fotoana amin'ny fanangananady izany fitondrana izany. Ka tsy vita amin'ny fanangananady ho an'ireo olon-tsotra eny amin'ny sehatra misy azy ihany, ny amin'ny tsy fahafahan'izy ireo maneho hevitra firy intsony amin'ny alalan'ny fidinana an-dalambe na amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra tsotra izay misy tsy mahafaly an'ireny vahoaka ireny. Betsaka manko ny fandrahonana politika sy ny fandrahonana araky ny lalàna izay mahazo an'ireny malagasy melipatrana ny nosy ireny. Tsapy izany tamin'ny alalan'ireo fanoherana ireo tetikasa mpanjakana ka tsy nakasitrahany vahoaka. Nijanganany vahoaka izany ary nitenenan'izy ireo ny aminy hoe tsy ray aman-dreny intsony ny fanjakana manoloana ny zavatra ataony satria mahatsiaro okamboty eo anatrehan'ny ady sy tolona tanterahiny ny vahoaka malagasy. Tsika resahana amin'izany ny zava-misy ady tany tamin'ny Sofia, ady tany tamin'ny Tomasina, ny ady tany tetsy Tanandrano, ny ady tany teny Ambolokandrina, ny ady tany teny Amboanjibe sy ny sisa dia olana ary ny sedrainy ny vahoaka malagasy ny amin'ny ady rery ataon'isy. Ny fanjakana moa vao tamin'ny filan-kevitry minisitra teo dia nilaza ny amin'izay hoe hitsinjo manokana ny resaka rahatany izany. Tsy tonga ho azy zany satria akaiky ny taona 2024 ka tsy maintsy misy kajy politika hatrany ny fanapahan-kevitra raiso ny fanjakana io. Tahaka ny filazany fa isy ny fikaonan-doha momba ny sakafo eto Madagasikara ary mitodika ho any amin'ny tantsaha, mahatsiaro ny tantsaha ny fitondrana amin'izao fotoana izao. De mikôtikôty indray reo lazaina fa 80 isan-jato malagasy ny tantsaha ny fitondram-panjakana. Izany fihetsiky ny fitondram-panjakana izany dia nahatsapana ihany koa amin'ny hoe hametraka tribonaly momba ny raharaha tany ary naka fanapahan-kevitra manokana momba ity resaka tany ity ny fitondram-panjakana. Satria manko raha misy ady tena mandeha eny anivon'ny fitsarana amin'izao fotoana izao akoatry ny ady mpivady, akoatry ny alatra dia ny raharaha ady tany izany. Dikany mitsangana indray le fitondram-panjakana ho Messi, ho mpitondra famonjena ho an'ireo malagasy izay manana olana amin'ny tany. Ka ametraka vahaolana amin'izany satria hitsinjo manokana an'ilay fifidianana ho avy amin'ny 2020 sy 2020 no tanjona ao ambadika izany fihetsiketsehana ho ataon'ny fitondram-panjakana izany. Zay nambarantsika fa amin'ny fanapahan-kevitra raisin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia misy hatrany ny kajikajy politika mba ahafahana mambabo ny fony vahoaka malagasy. Mbola tsy vita hatreo nefa izany satria raha ity resaka tany ity de betsaka ny olana izay sedrain'ny malagasy any amin'ny toerana misy azy. Fa ny tena olana lehibe sy lesoka dia betsaka amin'ny malagasy ny tsy mahay mandika akory ny didim-pitsarana izay omena aminy mahakasika indrindra ny raharaha tany ohatra. Ary vitsy amin'ny malagasy mba tsy lazaina hoe tena ambany de ambany ny tany malagasy mahafantatra ny lalàna mifehy tontolo ny fananantany ho an'ny eto Madagasikara. Nasarotiny amin'ny malagasy teo aloha lefa izany fananantany izany sy fikajiana izany tany izany
Ka eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany de misoko mangina, misoko miadana indray ny fitondram-panjakana, milaza ho manome vahaolana momba izany fananantany izany. Misy ifandraisany am'ilay resaka tantsaha, am'ilay resaka fahavitantena ara-tsakafo, am'ilay resaka hosopotry ohasain'ny andehan'ny Asia Afrika amin'ny tontolon'ny vary Madagasikara izany rahatany izany, mba hahafahan'izy ireo mambabo ny fon'ny malagasy maro anisa zay tantsaha 20 isan-jato amin'ny taona 2024. Ny rehetra moa de efa maily foana amin'ny fihetsiky ny fitondram-panjakana satria tsisy endrika fampandrosoana vitan'ity fitondrana ity ao anatin'izay herintaona sisa hipetrahany izao. Fa efa fanomanana hatrany ny atrehana ny fifidianana ho avy eo, ka tsy vitsy no miteny ny aminy hoe efa manao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ny fitondram-panjakana. Miezaka mandaa izany ka manamarina ny asa ataony amin'ny alalan'ireo fitokanana foto-drafitrasa vitsivitsy isan-kerinandro ny mpanohana ny fitondram-panjakana manodidina ny filoham-pirenena izany, kanefa taratra amin'ny atao sy ny fihetsika ary ny fandanimbola etsero sy ny fampiakarana ireo mpikatroka rehetra avy any anivo ny fokotany sy ny komina hamonjy distrika iray ny fihetsika ataon'ny fitondram-panjakana na maka tombony mialoha mba hahafahana miatrika izany fotoana ny fampelezan-kevitra izany. Ka raha nanaritsika fa manangana ady etseroa ny fitondram-panjakana zay tsy nijery ny vahoaka, nanana olana ny tany ary saika haka ny tany ny vahoaka tsotra ary teny am'le makambotro manjaka, de milaza ho topo-kevitra indray ka hitsinjo ny tantsaha, mahalala ny vokabary ary hikarakara momba n'izany tontolo ny tany izany zay misy olana eto Madagasikara, ary mametraka ho zava-dehibe sy ambony zavatra ireo vahiny zay mampiasa vola na ireo vahiny zay mitsiriritra ny tany malagasy ka manao ny endrika kolokolo avoleta ahazona ny tany malagasy. Ka na io tanindrazana efa nylovaina sy misy fasana sy efa nanaovana fanajariana taona maro aza, ary misy malagasy amanarivony sy amanali ny velona am'izany, de mbola sahan'ireo mpanambola karana na mpanambola sy no vitsivitsy no maka izany tany izany satria harovany rafim-panjakana zay manana fifandraisana manokana am'ireo olom-panjakana eny amin'ny ambaratongan-drafitra samihafa izany rehetrarehetra izany. Efa nanangana ady, efa tsy ny raharaha mivoaka malagasy nandritry ny 3 taona mahery ny fanjakana, saingy manao pimaso am'izao fotoana izao satria misy ralatera, misy rantony mahatonga an'izany rehetrarehetra izany. Ny tontolon'ny ady tany zay resantsika izay sy ny tany sy ny tantsaha sy ny vokatra, fa raha hoentintsika any amin'ny sehatra ambonimbony kokoa indray ny adevitra dia ny zava-misy eny anivon'ny anjery manontolo. Tsy lahara-pahamehana amin'ny fitondram-panjakana mihitsy no mametraka ho vaindon-draharaha ny olombelona vao mialoha ny foto-drafitrasa, ary tsy apetraky ny fitondram-panjakana ho zava-dehibe mihitsy ny haren-tsaina sy ny olona mamokatra an'izany ao anatin'izany haren-tsaina izany mihoatra ny ciment sy ny vy hanaovana foto-drafitrasa. Zavatra tsy miteny ary zavatra tsy mbola tokony ho lahara-pahamehana mihitsy aza eny amin'ireo sokadin'asa samihafa no omeny fitondram-panjakana vahana manoloana an'ireo manam-pahaizana malagasy zay mamolavola ny zaza malagasy am'izao fotoana izao. De ho hitantsika mikatso io ny tontolon'ny fampianarana satria manangana ady ary zay mihitsy no hitondrana azy ny fihetsiky ny fitondram-panjakana. Tsy nahagaga izany ary efa hita ny fomba nametrahan'izy ireo amin'ny fomba mirefarefa amin'ny tany mihitsiny, ny lanjany sy ny toeran'ireo mpampianatra mpikapoka mpampianatra zay nampilaharina teny anivon'ny posta malagasy naka ny fanampinorany heure complémentaire zay noraisina tamin'ny volana ambony lasa teo. Ka na mitabataba aza ny sesesy momba ny fitakiana izy ireo dia tsy misy miaino io zany, tsy nahataitra zany ary tsy nisy fitondram-panjakana lehibe amin'ny alala mitarika voalohany na faharoa ao anatin'izany androm-panjakana izany mba tena naneho hevitra nananam-piniavana nama ny olan'ny mpampianatra mpikaroka. De toy izany ny eo anivon'ireo ampandraraha, de toy izany ny am'ireo mpianatra. Tsy resantsika intsony ny eo amin'ny tontolon'ny fanabeazam-pirenena ny am'ireo katita kely eny anivon'ny sekoly ambaratonga voalohany na ambaratonga faharoa na any amin'ny kilasy famaranana, miampy ireo mpampianatra izay kely karama
ary lasa mpangataka eny anivon'ny fiarahamonina misy azy satria tsy tody herinandro ny fanampiana na ny karama raisiny zany mpampianatra anivon'ny firamina izany. Ho an'ny mpiasam-panjakana moa de akoatry ny volana ny amin'ny fahalaviran'ny lalina sy ny fiakaran'ny vidim-piainana de mitovy lanja an'ny mpampianatra firamina ihany izy ireo satria tsy ahafahana miaina ohatry ny olom-pirenena ny vola raisiny. Tsy afaka mitsinjo lavitra izany ny fitondram-panjakana ary zany fihetsiky ny fitondram-panjakana zany ny etsitsika ilazana fa toetra fanangananady izany am'ireo sehatra zay heverina fa tokony hametrahana ho zava-dehibe. Maro anisa manko ny mpampianatra na eny anivon'ny ambaratonga voalohany na faharoa na famaranana na eny anivon'ny ambaratonga ambony zany ka raha reo no mietsika de mampatahotra ny tranga misy eto Madagasikara. Fa mbola fanjakana mananganady ihany koa am'ireo mpiasa zay nanaovan'izy ireo réquisition ho an'ny nivon'ny ministera ny fahasalamana de ireo mpitsabo mpanampy izany na ny paramède. Sahiran'izy ireo mba afaka nisitraka ny zony zay nikarakaraina nananam-piana iny Covid-19 iny. Fa taty aoriana ihany koa ny akamaroan'izy ireo de nitaky ny hanatsaraina ny fiainany manokana ireo mpandraharahan'ny fahasalamana zay manao ny asa fampanianana izany tontolo ny fahasalamana izany na eo anivon'ny ministera foibe na reo ratsa mangaika any anivon'ny faritra sy ny distrika. Fa mbola fanjakana mpananganady ihany koa no misy eto satria rehefa tsy afapo am'ireo sehatra asa rehetra ny fitondram-panjakana dia mamoky vokindray eny anivon'ny fanoherana izany ka na heverina aza fa zon'ny mpanohatra ao anatin'ny lalàna ny fen'ny mpanohatra na de tsy namohan'ny fanjakana didy fampiarana ary de inina takona ny mason'izy ireo tsotro zao ary dingan'izy ireo tsotro zao lalam-panoloana sy ny lalàna zay manangana izany antoko-mpanohatra eto Madagasikara izay. Ka na any amin'ny toerana rehetra zay ale sy any ona hevitra sy any am'izay ahafahany mampiseho izay zava-misy eto amin'ny firenena izay amin'ny alalan'ny aina aman-jery dia fehezina, takomana, saromana, tsy avela andingana ary tsy avela hapiatra ny lalàna eo an-tanany sy nomeny lalàna azy ny antoko-mpanohatra eto Madagasikara. Zava-misy izany ny ahitana ny amin'ny hoe misy fifandomana ny amin'ny fanio-kevitra zay ataon'ny mpanohatra tahaka ny seho tany Toliary zay nisiny zay fandrarana ny antoko-mpanohatra tsy hanao etsika izany. De tahakan'izany ny any am'ireo toerana samy hafa ka nasolombavambaoka hiatony lalàna ary amin'ny fivezivezeny sy ny fanehoany hevitra amin'ny mahasolombavambaoka Madagasikara azy de tsy afaka maneho hevitra izy. Ary na misy aza reny toerana anaovana famorina vahoaka ireny toerana manokana terrain privé na domaine privé dia sakana amin'ny fitondram-panjakana tsy hiditra ao anatin'izany ny antoko-mpanohatra tahaka ny hita tany Mahajanga, tany Fianaratsoa, tany Antsirabe no rarana tsy hiditra tamin'ny kianjany Magro ny mpanohitra. Mananganady ny fitondram-panjakana am'izany ary ny endriky ny demokrasia sy ny fahalalana mihitsy no hosihosena. Ary mananganady ny fitondram-panjakana satria zosy fahalalana fototra tokony azo vaovao amin'ny vahoaka malagasy mihitsy amin'ny alalany toy ny fahita lavitra itony no endahana tsotro zao tao anaty kanalina Parabole ary Star Times. Fa mbola mananganady ny fitondram-panjakana satria manenjika mpandrara zay tsy mitovy hevitra aminy ary mampiasa ny endriky ny lalàna ho amin'ny famonoana politika sy famotena ny mpandrara malagasy izany. Tsy hitanisany zavatra mahazo an'Andriamatombola Rajona isika sy ireo mpandrara hafa na ireo tsy mitovy fomba fijery amin'ny fitondram-panjakana, indrindra atram'ireo mpandrara madinika zay manao asany fikojagojanany lalana aza de anangana ny fanjakana ady ny amin'ny tsy fanomezana izay mba tokony ho zoarakaraha masitrahan'izy ireo tamin'ny asa zay nataony. Tsy ho tantsaina etsony zava-misy eo anivon'ny Jirama, ny Hermady, ny eny anivon'ny Kroma, ny anivon'ny Sekrenina, ny FCE sy ny sisa satria manana olana daholo zany rehetra zany eny na ny kinapo sara. Mananganady etseroa ny fanjakana am'ireny fomba fihetsiny reny ary mety manaroatra koa angambana ny fahanginana ny vahoaka malagasy sy ny mpiasa-panjakana ka mihevitra fa mety tsy malalaka am'izay rehetra ataony.
ohatra ny tantara nefa niainana sy nisy teto Madagasikara de ny amin'ny rehefa mietsika ro maro anisa mangina de nanova ny zava-misy teto Madagasikara izany rehetrarehetra izany ary tonga krizy siklika na krizy miverimerina reny fomba fanao ireny. Toetrandra malagasy zay mody mangina zay fa tsy manaiky ny dikan'izany akoriny. Toetrandra malagasy zay miseho tsy mihetsika izany fa manana alahelo anaty ary rehefa mipoaka sy mitrotro izany de tonga n'ilay tononkalon'ny rado na Zodra Andriamanantena ny amin'ny hoe tsy maintsy mipoaka ny sary milany. Zany zava-misy zany malaza entina isaintsainana manoloana izao raharaha mafana eto anivon'ny firenena izao. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy.